voalohany indrindra aloha dia ny raha manokana tatamalala iakampiako Elia zany sy Alia Elia ary ny raha ihany koa ny somalalako sy Aja Elia ho anareo tsy mendrika rehetra kosany a izay mitondra an'izay teny mendrika izay zany atena mendrika ho any Josoa dia tahina Josoa daholo nareo rehetrarehetra izay mendrika sama Krista sama Yesus mahafinaritra be zany ilay fiarahanan'ny Yesus maharitra tsara ay tsara zany dia misy ilay atsika ny fampianarana narana fahatelo-ambinipolo zany ny androany arahana naraka tsara nareo kely ilay faranjerevatsika izay tao anaty apokalipsy dia hitatsika tao anatin'izany fampianarana nomeko anareo zany a ny fidiran'ny loza sy ny zakantsika tao anatin'ny tenikoly hoe tsy azo fidirana mihitsy atao amin'ny tenikoly efa mety loza ity zany hoe tsy misy zahatra afaka hifandraisana ny dada iakato so zany ka tena sanona daoly a fa andeha ny loza fampisola zany hoe tsy miresaka mifampiresana hifandaminana fa fanionana ny adezira ny dada iakamo zany hoe tempolo pensetroka zany dia fanionana ny adezira zay hoe ampidina ny adezira mihitsy izy dikany iny ka rehefa nandeha ny adezirana dia nitangaka amin'ny vahiny voalohany a nararaka tamin'ny tany lay ombavy zany dia ny voalohany zany dia nataontsika le hoe nisy bay ratsy a bay tsara ianareo aloha zany nisy bay ratsy nampao amin'ny olona dia nanana ny marika ny bibidia ary nikoka teo anaty any sarany ny faharoa dia ny fampidinana an'ilay aorina tao anatin'ny ranon'ilay misy atao anatin'ilay lovia zany nararaka adezirany dada iavao izy atao anatin'ny lovia feno ny adezirany dia io adezirany io nararaka dia tandadanakany anatin'ny ranomasina dia nigrahakaka ny ranon'olona maty dia ny ranomasina ka ary maty daholo ny zava-manana rehetra tao zany dia zany fa efa fahavazana manko an'izao tontolo izao zany sary zany dia tena fampitena an'izao tontolo izao zany resaka zany ary fahatelo indray zany a dia ny famelezan'ny namina ka masoandro rehefa karenan'ny masoandro indray a sady manoratsy ana aloha zay mbola tsy nandraisany dia mahendro hoe dia nampampidinana n'ilay favezina tao fanjakany bibity dia rehefa maizana moa fanjakany bibity dia nikorotana mihitsy midikan'izay ny zavatra rehetrarehetra satria ny fanjakany bibity dia
mipetraka ao anatin'ilay hoe nouvel ordre mondial. Dia nouvel ordre mondial ny olona miverin'ny olona hoe le hoe izany hoe lasa matanjaka zao. Fa misy tsy any resaka matanjaka mihitsy fa hoe ny fomba namapahana ny fean'izao tontolo izao. Anisan'izany ny puce électronique izay mitondra ny fandriam-pahalemana sandoka. Azy io tena mibahana indrindra zany io puce électronique io. Ny système izay numérique daholo ny système zao tsika miteny izao. Zany hoe numérisation zao tontolo izao. Izao tontolo izao zany izay mifehezana ampiresaka système numérique ity. Natao daholo zany izay fomba hanomezana zao tontolo izao. Tsy afaka mety misy zao tontolo izao raha tsy voafety tao anatin'ity système hoe puce électronique ity numérisation sy maro samihafa. Satria izay no nampahany dividina andamina amin'ny lalakany ohatra. Jimietika dia toetra mitondra puce. Hoe ilay resaka ilay hoe fifandraisana zany fihamezana zao tontolo izao. Ilay fifandraisana teo zany fahamezana ny olona dia misy ny système efaitsika tsara ka nampianaranareo ilay hoe puce électronique sy ny karazany fanapavaiky teo zany. Dia iny no ahafahana mifehy ny lotre azy. Zany hoe tsisy afaka miletika tsony ny olona zany. Satria zany mivety sy mivaka tsy azo atao raha tsy misy an'io marika io. Mofehy daholo zany zao tontolo izao. Ary iny ilay hoe fandriam-pahalemana. Ka eo amin'ilay hoe fandaminana izay dia tena matanjaka be ny puce électronique. Ary efa mihitsy moa izao ny fiainana efa ataon'ny olombelona vao tsika miteny izao. Satria ilay hivoakanao amin'ny ivelany puce électronique tsy mety mandeha any amin'ny puce biomérique zany. Dia rehefa ataonao zany dia efa mandeha amin'ity resaka puce ny daholo paiement en ligne. Efa mandeha en ligne daholo tsy any amin'ny paiement. Zany rehefa zany no fanaporofona amintsika rehetrarehetra hoe manakaiky fomba mifaratampony adalàny ny olombelona. Satria ilay midefeny dada iavà izy. Dada iavà no mametaka ny filaminana an'ity tany ity ny alalan'ny Yahosoa. Nefa dia devondray no mikady ametraka amin'ny izy mialohan'ny dada iavà. Na resaka defeny daholo zany zavatra zany eo anaty an'ilay mpamorona. Dia lozika be zany tena andefasana an'ilay fameziana no fanjakana. Tsy haiko nareo na tsy azonareo amin'izay. Izay ny dikany hoe natao anatin'ny fanjakany ny fameziana. Dia mikorotana amin'izay mihitsy ny olona ary mitsakotsaky ny elona noho ny amin'ny fanaintainana. Satria efa misy izao mifanasitana alalan'ny électronique. Fitsabony électronique. Zavatra io zany moa dia tena misy jara moa dia efa tsy jara électronique. Misy zany mifoka sy jara électronique ny olona misy zany sady zany. Zany hoe ny zavatra misy zany ary efa potika zany ilay fanjakana nampiaraka ny biby teo izay misandoka ny Yahosoa satria mitokeny dada iavà mihitsy ilay izy. Dia nikorotana ny fanjakany bebe rehefa nandefa ny dada iavà ny fanakotana anazy dia niteny ratsy an'izay ny olona taorinany. Raha matoky ny bebaka ny totsika tany amin'ny dada iavà sy Yahosoa ny olona niteny ratsy ilay ny nataony. Ao ny andininy faharoa folo amin'izay tsika tamin'ilay maly Apocalypse 16:12. Ary ny fahenana nampidina ny taon-doviany tamin'ny Eufrata no lehibe. Dia ritra ny rano ny hanamboarana ny lalambe ny mpanjaka avy any fiposany masoandro. Eo zany hoe ritra ny rano ilay mampisasaka ny tatsinahana sy ny tandrefana. Raha ny aingeo mifatsy ny Moyen-Orient fahatrao misy an'ny Israel zany dia misy reny rano miala avy any Turquie ary miraraka makany amin'ny ranomasina Golfe Persika. Dia io ranomasina io mampisaraka ny tatsinahana sy ny tandrefana zany.
Ary amin'ny fatsiny andrefana zany misy any Israel. Ary amin'ny fatsiny atsirana kosa zany anisan'ny Tsinoa, ny Kazakhstan, ny Ouzbekistan sy ny itany moa zareo Afghanistan, Pakistan sy maro samihafa zany e. Zareo Koreanina, zareo Mongola, ny Vietnamianina, avy ety amin'ny fahatsinanana daholo mantsy reny. Ka mba ahafahan'ireny mitondra reny ady lehibe eto ambony tany, izay tsy maintsy mifaranao ara-magedona reny ampianariko anareo, satria ao ara-magedona ny afarany ady na ao milosa amin'ny Josafata, ho azy efa ny amin'ny fampianarana maharaka tsara an'izany telo zany, ho azy ety eny dia tsy mijery tsisy ny lafaty rehefa mianana fotsiny hoe sy nadalàna ianao, dia efa miteny koa eny hafa ny fampianarana no ahafahanareo miaraka ny oso azy ao. Ary ny fampianarana no ahafahanareo miambina manakale anareo, satria any ny teny eny ary any ny force ho anareo, ny fiainona io fampianarana io dia elo anareo koa. Ary efa toro-maro temeko anareo zany hoe ho anareo ny fahendenareo io fampianarana io misy ny force io avy amin'ny oso. Telo koa ny fampianarana io. Fa tena ilainareo ny fampianarana. Na dia miverina azy io, na dia kosa nareo efa eo izany fampianarana zany. Fa ny fandenisanareo io tsy mitovy amin'ny androany ny fampitso, satria misy force oso mandeha ao anatin'io fampianarana io. Ary fitaizana manakary anareo. Izany izay ka mila mitandrina tsara zany nareo amin'izay fotoana izay. Dia ilay loasa ilay rano io zany mampisaraka ny tandrefana ny tatsinanana ao fahatsomoanareo, ka mba ahafahan'ilay tatsinanana miampita makany andrefana makany Israel zany ho amin'ilay ady be, dia tsy maintsy atao hita zany io rano io. Izy tokoa zany resika miteny zeo fa mierity izy io. Zany moa zany ny fanamariana tena ara-geografika zany hoe ohatra ny renirano ao amin'ny fatsiny Eufrate zany, izay ny anankiray. Ny rano koa nefa moa amin'ny sary anankiray dia vahoaka betsaka, izay dikany rano amin'ny sary anankiray. Ka ny dikany hoe ritra ny rano dia anisany hoe ritra ny vahoaka atao amin'ny toerana eo anankiray. Dia ny fatsiny Moyen Orient zany, Moyen Orient io zany. Ohatra hoe hitantsika amin'izao ny ady ao Israel sy ny Palestinianina. Fa tena ripaka mihitsy indray anaovan'ny Israelianina ny Palestinianina, ripaka mihitsy indray ny Palestinianina. Ny anaovan'ny Israel ny Liban, tena tandrefandrifahana fotsiny izao. Dia izay sary anankiray izay Liban dia mampisy fahatezerana tatsinana izay miaraka amin'ny Rosy mazava ho azy. Fa andeha hanafika ny Israel zany sary tena zany dia fanamarian'ny taona zany. No hoe efa tsy teny izay hoe ny rano izay tanao dia vahoaka betsaka. Raha izay jerevantsika izay ary efa apokalypsa 17 angamba indrindra tsy diso a. Matetika ny apokalypsy mampito ambin'ny folo apokalypsy 17:15. Apokalypsy 17:15. Misy tampoka ny rano io ka hitanao izay hipetrahany dia vavitrangana, dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Zany hoe amin'ny sary faharoa zany izay mifanampy tsara amin'ny teo ihany koa hoe ny vahoaka dia rano ny representerana azy anatin'ny loatra masina eo amin'ny fomba anankiray ihany koa. Ka ritra zany ilay vahoaka, dikany hoe ritra ilay rano. Misy fifamonoana zany tranga atao ka lasa nandeha ny tatsinanana dia handravan'ilay mpamono olona zany. Dia anisan'ny sary mipetaka mombany amin'ny Israel dia mamono olona amin'izao miteny izao, ka andeha hanafika ny Israel ny olona rehetra fa teny. Izay dia mahatonga ilay hoe misy fitaka be vavandeha mihitsy. Tia dia misy izao votsika miteny izao hoe ny famonoana ataon'ny Israeliana ny Palestiniana, famonoana ataon'ny Israeliana ny Libanais.
sy ny firenena manodididina eny dia notaritona amin'izay nolazany satria fa misy rehetra mireny rano nory amin'izay ny olona zany tana hoe nohony amin'izao sary misy zao a fifamonaona ataon'Israelina sy ny maro samihafa ataony eo a dia mitaritana ny olona dia azon'izay mampitany Israely zany le sary misy dia izay no tonga hoe namoaka fanana taona zany ny sy dia ny mpaminany samboka dia izay le hitatsika efa hitatsika amin'izay le apokalypsy tokopaina ambin'ny folo teo andin'ny roambinifolo telo ambinifolo treize aloha ary ny fahenina napidina taondoviany tamin'ny rata olympe dia rita ny rano anamboaran'alalany mpanjakagany ama firosany masoandro dia tahaka ny saona ary tamin'ny vavaledravana sy tamin'ny vavalet bibibe ary tamin'ny vavalet mpaminany sandoka mivoaka zany teto fanantsandroka rehetra zany fa mamarotsy tahaka ny saona ny pozitra ka eto moa zany ny karazany extraterrestre toy e misy mantsy ny extraterrestre tena pozina sovakaka mihitsy ny pozina dia rehetra zany le hoe namoaka saona namoaka nympanahy rehetra fanamarotsy rehetra reo tahaka ny tao rehetra zany ny extraterrestre rehetra zay mamitaka ny olona be zany zareo dia rasina grenouille zany zareo raha misary anankiray tanàna saona zany tahaka ny saona zay zany ny sary mivoaka ka rehefa mpanany sandoka rehetra zany rehefa portrait de boleto zay naka formana saona tahaka ny saona zany tena iny nalefa ny divoly zany sy javina sy bibidi sy ny mpaminany saona ny extraterrestre rasina saona zany motony mandeha rehetra zany rehetra zany tena mpamitaka ny mpanao fahagagana dia zany hoe lay drahapina namoaka fanana namoaka extraterrestre saona rany io zany ny koa manana dia nandefa koty ary ny mpaminany sandoka dia ny fivavany koa zany efa tongavany saona koa ary zavatoza manana saona koa zareo ary ty fanana saona ty manao fahagagana be io matsiravina tentary satria nefa jerefatsika amin'izay ny teny sady fampianarana ho anareo avetsika aminay tao ka indreo misy fanahy maloky telo tahaka ny taona fitambavandrejaka sy tambavandrotelo ary tambavampaminany sandoka fa fanana dia maniry eo ka manao famantarana sy makany amin'ny mpanjakany tontolo zao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay ango lehiben'Andriamanitra tompoko io zany hoe tena misy fahampana faharesendahaka be nito zay e taritana ny olona andeha hiady amin'ny Jehosoa mahery ve ary reto fanahy saona reto mihitsy no lohararana tamin'izany fanaovana an'izany sary zany zany hoe mazava ho azy zany fa zareo rasina grenouille manao an'io ary spesialiste amin'ny fahampitahana ny Andriamanitra ty zany dia miara-miasa amin'ity rasina grenouille ity io Andriamanitra rehetrarehetra efa nampianariko anareo iza moa eo anatin'ny vehivavy zanakare lay bibidi faharoa io lay bibidi faharoa dia tsy iza fa ny fivavahana silamo sy ny fivavahana kristianina sandoka reo io bibidi io le bibidi faharoa io zay miara-miasa mihitsy ny amin'ny fanjakana rosianina sy ny manodidina azy ary efa mahay an'izany tsara nareo raha androtsika hitatsika tsara matanjaka be any atao hoe orthodoxe ary zareo moa dia tsika fareo katolika reo ihany reo tambatra ihany reo fa ny tena miaraka aminy dia faratsika tsara fa raha zany rosianina zany ateika ny silamo le tena iarahany zareo e silamo no tena iarahany inona ny fofon'izay miady ao Israelina io inona manampy ny silamo raha tsy rosianina manampy ny arabo
dia efa vakiana fotsiny hoe zao ny fampianarany tsy misy zahada zay hoe noforonona fa novatsika mahita dao zao sary androtsika miteny zao ary tokoa fa tena miady mihitsy ny amin'ny aravovarona ny sy ny israeliany sary rahatsika mahita mihitsy zany nefa ny fivavahana misy zao mitanina tampoka zao hoe miaraka amin'ny rosia andalany orthodoxa io ary zany mahatonga ny fivavahana kristianina tampoka miaraka amin'ny silamo satria ny silamo ny lehibe ny kristianina satroka na hidina gauche ny hidina droite ny kristianina satroka dia zao ny tenin'ny Elia tsy maintsy baiko ny silamo nareo ary ny silamo ny lehibe anareo fa tsy misy zany vatikano zany ny lehibe ny katolika romanina sy ny protestanta tsy vatikano zany lehibe nareo fa silamo lehibe nareo aminareo manaitsy ny silamo na tianareo na tsy tianareo tsy maintsy mahita azy nareo satria ao ny lehibe anareo ary zany koka zany dia tena miaraka amin'ny silamo ary fivavahana silamo ny fivavahana koka fa mody miafo natiny kristianina satroka izy dia ny zavatra misy zay tena mahatonga hoe mitambatra ny katolika sy ny protestanta sy ny karaza zay miantso jesosy io miantso jesoa mampiasa baiboly tsy maintsy hitambatra n'ireo silamo rehetra dia mampiasa baiboly ihany koa satria samy tao daholo zareo nakaletonyandriamanitra ary lasa adversera ny dada iava zareo aty satria samy nanova ny teny dada iava iny daholo zareo nanova ny sefertoa nanova ny katolika romana nanova ny protestant nanova ny mpiantso jesosy rehetrarehetra nanova ny soratra masina io izy any ka raha sampanoka ny silamo dia efa izy efa zavatraka ny etsona raha iay avany andriamantin'ny jiosy novainy araha raha Yahosoa no mpaminany farany rano dada iava ny tsipahana ny Yahosoa zany ary novainy Mahometa anazy na hoe Mohamady moa samy manana ny azy zany zao tia ny fanaraka tsony amin'ny sefertorany jiosy ny sary nanova daholo ny rehetrarehetra izany sary rehetrarehetra zany noporo fa tena efa mandeha ny adalana mipodository zao ty ary manomboka ny miditra makany amin'ny hoe samy maka ny lalak'iny amin'izay rehetrarehetra mitambatra ny kristianina satroka sy ny silamo raha nisy fivorinana seo zao dia tsy haiko nafa ny toerana io hoe fionambe ny fivavahana ka misy ka ty tokoa ny fomba ny silamo le manalakiraro fa nanalakiraro raha ny fahazokany tantara nanalakiraro rehefa fany katolika romanina nanalakiraro rehefa niditra tao amin'ny toerana fivoriana minerana tamin'ny silamo tsy na mety ny toerana io fa navoaka vaovao mantsy zay nahitako an'izay sary zay navoaka vaovao izy fa tsy tadidiko tsara izy dia mifantaina mipetraka hoe atiako nefa ty manalakiraro dia ahoana zany fa ity fivavahana hafa ny ataon'ny Yahosoa raha manalakiraro tsika misy ny Yahosoa zany dia fanajana ny Yahosoa sy dada iava satria rehefa miona ny dada iava sy Yahosoa dia mipetraka foana ny tery Jesosy ny kiraha reny fa tany masina io efa fanao ny dada iava sy Yahosoa zany zay mazavonareo very izy ka avy ny atao fanjakana masina misy atsika io zareo miarana vavakany ka manaraka tova silamo tsy mitovy zany sary zany zay zany nasamihafa anazy ary zareo tsara ve zay raky ka eo zany ahitatsika mihitsy hoe tena misy ny famitana ary efa mandevorona amin'izay ny zavatra etra dia tsy misy koa ny fampifanaradiany eto andriamanitra ty izy hoe tena fanao fahagagana atao e manao fahagagana daholo izy rehetra rehetra zay no mahatonga ny Elia tsy mba nanao fahagagana mihitsy fa nitonanareo ijoro amin'ny fanarana ny Yahosoa nitonanareo ijoro amin'ny fitiavana ny Yahosoa ny fampianarana koa naverina satria io fampianarana io no nikiteny divony tsy vanon'ireo fampianarana io no nikiteny zareo e ny silamo novainy mihitsy nivoaky ny sefertora io ho an'ny kristianina satroka fa dia novainy daholo ny anarana misorony daholo ny zavatra ilaina mahatonga fivavahana tsisy nataony tena novainy zareo tao anatin'ny tao ary dia misy fotsiny fahagagana rehefa beo sy ny fanampitsanana mahitanitana olona reny fitana ny olona kitana Andriamanitra dia mbola dia mody masinina ny sakafo
sakafo fakagana sy fanasitanana. Azonareo iny izy tsy azonareo aloha. Azo ve sa tsy azo? Zany adeko tsara. Mitana ny olona tena araka ny soratra anatiny intsony. Raha ny Islamo dia tany ny soro mihitsy ny sefer Torah io, ary ny soloa ny boky ny Islamo. Coran zany. Dia tsy manaraka ny soratra masina ny sefer Torah ny jiosy intsony izy zareo. Fa tena nialamy tanteraka mihitsy izy. Navony planina zay navony. Ary voany daholo izay niaraka taminy ireny satria tsy nahita itsika ny Andriamanitra rano. Satria voaplaky eo rano zareo. Dia ny kristianina satroka koa zany no bainy ny anarany. Ny sorony daholo tsy nampianariny intsony ny teny laza famonjely ny isan'izany hoe aza mamoka intsony. Zany angatiny zareo mianao zany. Any anao zany. Ary dia nampianariny ny olona anaraka ny mahafinaritra anazy, mahafinaritra ny tenany, fivavahana mandeo azy amin'izay ilay fivavahana, tsy manaraka intsony ny famarina sy ny famasinana, fa ny voany, mianarana ny vainy, Andriamanitra fa amin'izay no tokoiny. Dia Jesosy, Jehova sy maro samihafa. Reny lasa ny tokoiny, miova ny sefer Torah. Mazava ho azy zany fa rehefa tonga ilay avy any amin'ny lanitra lasa, dia tsy maintsy mamela ny fampianarana io aloha satria io ny rava. Tsy mamaika mihitsy ilay hoe fanasitana sy ny fagagana sy ny hoe matety maka tiany. Fa ny olona dia ny fandravana io voalohany indrindra. Ary satria ny ravany zareo dia tsy mety izay zany no potehany ihany koa. Ka rehefa tonga Elia, namerina ny fampianarana aloha ny nataony. Ary miantso ny olona nanaraka ny fampianarana amin'izay. Ka rehefa tafaverina daholo ny olona nisan'izany zao malagasy, tafaverina ataon'ny Joshua. Ka rehefa tafaverina ianareo Mongada ao an-dadaliam-batsy Joshua fa nareo sa tsy fary olona reo malagasy efa. Ary rehefa tonga zany tena zany, tafiditra amin'izao hatsaran'izao nareo dia mazava ho azy fa ho averin'ny dadaliam-batsy Joshua daholo ny zavatra efa nataony hatramin'izay tato amin'ity fanjakany masina ity tao amin'ny asany rehetra rehetra, nanomboka tany amin'ny Mose mihitsy no averina io. Ny hery rehetrarehetra sy ny fahefana tany amin'ny Mose juska taon'ny Joshua, ninona nataony dadaliam-batsy Joshua dia ho averin'ny daholo manomboka amin'izao teniny Eliazo. Satria tonga ny fanatanterahana amin'ny teny. Izay ny antony fampianarana hoe mandeha ny fampianarana. Rehefa vita ny fampianarana, miditra amin'izay ny hery sy ny fahefana. Ary tsy mba hery sy fahefana tahaka vitanareo hatramin'izay, fa hery sy fahefana lanitra mihitsy ny mandeha. Dia ziadiady amin'ny dadaliam-batsy dia Joshua. Fa tsy mety mandeha ny fampianarana. Mandeha ny fampianarana, vita iny fampianarana, hitanareo ny fampianarana, tombotsoa be ho anareo malagasy fa nareo ny mandeha n'izy voalohany indrindra, tena sambatra mihitsy nareo hoe nosy voafidy. Atakasaka nareo dia tsy faly amin'izany hatsaranazy nareo sambatra izay ny antony hoe tena tomona mihitsy ny olona, tsy tomona mihitsy ny olona andeha ady any amin'ny Joshua, dia tena fitana fomba rehetrarehetra amin'izay. Ary ny fivavahana mihitsy ny atao fitaovana voalohany situna ny olona, akoatran'ny dimy voasitona any amin'ny fomba rehetrarehetra any zany. Fa dia reto fanasaona rehetra izay fanao fagagana reto mihitsy no manao ny asa ratsy io. Fa dia naraka an'io ndraiky izy satria dia izany no mahatonga hoe fivavahana toy fagagana. Fa ny Joshua zavatra mihitsy ny ataony. Tena zavatra tena mety aty-teny toy iny. Aleo izy mampiseho ny hery sy ny fahefana satria efa tonga amin'izany sehatra izany ny fotoana sy ny andro amin'izao fotoana itenenantsika izao. Dia
rehefa nangonina arany olona ho any amin'izany ady lehibe ny Andriamanitra dada Iava zany Andriamanitra tsy toy ny anarany miady amin'ny Joshua zany dia eo amin'izay ara fa ao amin'ny andinika dimy fotsika hoe Apocalypse 16:15 ino ampitombom-pangalatra ao sambatra izay miamina ka miaro ny fitafiny fa andao mandeha mitanjaka izy ka hitany mpamenarana takiana indray ilay fitafiana fa tena mampivoidana anao mihitsy io fitafiana tsy normalina io. Haintsika tsara fa Yahosoa zany fa rehefa fitafiana niasana dia niasa zavatra efa précis fitafiana ho any misy Yahosoa ary samy marina ataony olona masina. Aiza no niasa marina ataony olona masina fa kainareo tsy mijery Apocalypse 19:8 Apocalypse 19:8 ary nasiana ny tafo rongony fotsy madinika sady mabilo mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa maro nataony olona masina. Raha ny saritatsika eto zany dia izao ilay akanjo zany nasiana ny tafina dia akanjo rongony fotsy madinika sady madinika asa maro nataony olona masina izany. Ny olona masina zany no mahazo an'ity fitafiana ity. Ireo olona masina izay manao ny asa marina zany satria ny asa marina ataony olona masina zany. Io ilay tenin'Andriamanitra nampianaritsika taminany ilay hoe sambatra izay maty amin'ny tompo ny tsara tamin'izay sasana izy fa ny asa manaraka anazy foana. Efa nireko anareo koa ny teny iny maty sy any amin'ny anatany iny io manaraka anao foana io asanao io. Io fitafianao io zany tena tsy mety manaraka anao ary mila manana an'io dia izay lay hoe aoka ny mamoana tsy marina hoentinareo azahoana sakaiza izay daholo tonga ny Joshua teny amin'ireny. Naleova kitsy dia teny izay ao amin'ny boky Luka 16 Luka 16 angamba izay misy desona Luka 16:9 Luka 16:9 ary izao aminareo aoka ny mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza. Mbola itsindireo any amin'ny toerana manavizena reo rehefa lany zany fa rehefa mamoana zany dia liareny vola rehefa manambola ianao na manana izay momba anao zany ka rehefa ampona sy ny fitanianao no hoe za tena tia be ny Joshua dia izay no teny Joshua aminao zany aoka ilay mamoana tsy marina ho entinareo mahazo sakaiza. Ataony zany dia azahoana sakaiza angala ny fanananao io. Ino moa ilay sakaiza? Manoana ny asan'ny Joshua mahazo mpanoka. Amin'izao fianteny izao zany izao dia azahoana hafa firenena izay azahoana an'ireo étranger atao hatramin'ny malagasy zany azahoana afrikana, azahoana européana, azahoana asiatika, azahoana any amin'ny fahatiny Amerika, mindany izy atao ambonin'ny tany zany dia fahatadiavintsika daholo amin'ny alalan'ilay mamoana tsy marina. Ary mamoana tsy marina moa zany io volana io. Io volana io zany dia tsy marina ho izay ohatsy marina. Ny mombanao io zany tsy marina rehefa nataony fody zay toraka masina io. Ka aoka ilay mamoana tsy marina ho entinareo azo sakaiza. Ampiasao io zany azahoana olona ho any amin'ny lanitily lanitra ny dikan'izay. Zay dikan'izany teny zany. Ka mba hahatonga an'izy ilamina ianao zany dikan'izany atao veloany eny Joshua metimety kokoa. Fa ka dia tsy marina eo masina Joshua io za tanànanao io. Satria lalàna napetany dia aoka ny mamoana tsy marina hitanao azahoana sakaiza. Ndarano zany atao misy azahoana sakaiza. Zay anao vao milamina io ampelantananao io. Zaho zany fa rehefa tsy nahazo sakaiza ianao zany dia eritreretina hoe ahoana ity zavatra ity. Sao dia mba hiampanganao ny ampelantananao ny amparany. Tsy miteny taminao hoe foany eo ampelantananao tsy miteny an'izany
fa mampatara foana ny fitiavana ny Josoa ty teneny. Tsy nampianareo izany mantsy hoe dia foany dao non 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 non. Nampianariko hoe fampitara ny fitiavana. Satria fitiavana voatro ny zavatra toy. Mianatra ny tian'ny Josoa ka manao izay ahafan'ny Josoa sy mahasambatra ny Josoa. Satria ho any amin'ny Josoa ny fiamparahamonina e. Raha tsy ho any ianao mihina moa lavanao manao ny antsany Josoa. Rehefa tsy ho any aza manao. Fa raha mahafantatra ianao fa ho any ary miady mafy ho any, aoka ny mamona tsy marina metinao zahoana sakay. Ka io izay teny izay. Ary aoka ny fitafianao tsy enda teny ampiaratananao eny. Dia hoe tsy haiko ny nanao ilay mandeha dia mijanona pahajajanona eny tsoa io. Ho azy efa navita be lehibe taon'ny Josoa, ny fady dia toy izy foana pahajajanona, sombolany atao faratindray ianao. Dia ao farandray ny laza ianao ka ve aza manaiky an'izay. Ambana foana miezaka. Aza manaiky aogista zany fa mizao tonga voalohany foana ry amin'ny Josoa. Aza manaiky zay lasa ny olona plasinao, bakazomy foana ny plasinao. Samy miezaka ny dikan'izay. Fa izay ilay mpanenjika teny io e. Mpanenjika miazakazaka ny tonga ilay mpiaratanan'ny Josoa. Lasa miezaka ny dikan'izay. Mazava hoe dia fanazavana teo izay raky tsy mifanentanana anareo mba mivoakarao Josoa ka tsy hanapotlokoa ny akafampoana fa tena hitoetra tsara hatramin'ny farany. Mazava ve? Apocalypse 16 na tuti azy. Tandreo sao dia hoe mandeha mitanjaka ianao io, tsy hahita ny famenaranao. Ianao zany mieritreritra minamina be ka hoe fa mitanjaka eo masony Josoa. Ena hoe fa miborika reo matin'ny Josoa. Na modinanao indray mandeha dia tsy nalaina intsony, tsy nalaina koa rehefa avy eo. Zatatana aloha zany, manao avao dia mody tsy manao dia. Andremo a. Tandremo fa misy an'izay teny hoe manana anarana ho velona ianao. Kanjo maty any. Andremo a. Aleo ianaranao ho hipetraka eo foana, ka tsy tsara ny asan'ny Josoa zany dikan'izay. Ataovy any foana ny saina hoe ahoana moa ny asako ty, ahoana moa ty asan'ny Josoa ty. Izay nahatonga ny fanohananareo any Eliasy ho any zava-dehibe zao. Aveko tsara zany eteko teo hoe ny fanohananareo any Eliasy ho zava-dehibe izy. Izay zany zao tena mitondra ny famarinana aminy. Hoe mba tsy handeha mitanjaka intsony ianao. Mazava tsara aminareo ve izay? Ho manjary hita ny fahamenaranao. Ny boritana ianao zany dikan'izany. Fa tsy hoe boritana miveriny kekely, hitan'io masony ka taika gasy eo fa ianao. Ka tandreo fa miboritana eo masony. Ianao zao miboritana eo masony olona dia tena menaka aloha ary mitsoaka matanjaka mihitsy. Dia manahoana zany fa miboritana eo masony ka taika gasy eo koa ianao. Samia zany maino ny dikan'izay. Tandremo zany ny akanjonareo. Mazava ve izay? Inona ny akanjo? Ny asa fitiavana ataonareo amin'ny Josoa. Ny fitiavanareo dia asehonareo amin'ny famohananareo an'ilay rany. Dia Elias, izay mila ilay rany aloha dia zavatra fa mihaino teninareo an'izay. Aiza zany Elias zany zao? Kaya suara yang lagi. Apokalipsis 16. Ary nangonoany amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe ara-madidy lehibe. Io ilay nampianariko anareo farany. Hoe ny ady farany dia ara-madidina dia mifandray tamin'ny bokin'ny Joël toko faefatra raha tadidinareo.
rehefa nahitsara tamin'ny boky ny Joël Tofefa ny teny io dia nampianariko anareo tamin'ny boky ny Apocalypse 16 ity izao. Ao a? Apocalypse 16:17. Ary ny fahatitsika zany le mividy fahatitsika dia nampidiny nataonjoviany tamin'ny rivotra. Zareo rehefa teny amin'ny rivotra ilay zany ilay fahatitsika zany. Dia nisy feo mahery mivoaka tao amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandehanana nanao hoe vita. Dia nisy seratra sy Kristy tokorana ary nisy horohon-tany mafy izay tsy mbola nisy izany ary izay nisian'ny olona tety ambony tany. Eny tsy mbola nisy horohon-tany mafy sy lehibe toy izany. Ary vokatr'izany dia fisafoana ary ny tanàna lehibe dia vaky ny telo toko le Babilôna io. Dia ny any amin'ny fahatsiny Amerika zany raha ny tena mety tsara amin'izay dia hoe Times Square zany bo zany. Ary Babilôna lehibe dia nitsahovana teo anatin'Andriamanitra maomena azy ny kapoaka ny divainy fetan'ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy te hitsony vokatran'ity resaka nandeha tamin'ny paranteza ndao aty averitsika an'izay ny fanazavana tamin'ny andiny fafito farany zany. Dia narehefa teny amin'ny rivotra ilay zava tao anatin'ny misy ny fahatezerany tataika zany nandeha teny amin'ny rivotra eny. Tamin'ny voalohany tao anatin'ny rano ranomasina ny loza faharoa. Dia ty re zany ary amin'ny rivotra mihitsy na rehefa zay izy. Ary vola rehefa teny amin'ny rivotra izy dia dia misy teo boka avy teo amin'ny tempolo teo amin'ny sisa fiandehanana na hoe vita. Niza ilay teny hoe vita fa miboaka avy amin'ny sisa fiandehanana. Itiza zay no namoaka ilay fanambarana mbola Josua ihany nanao ilay fanambarana hoe vita. Satria izy foana manao ilay fanambarana. Ary avy eo amin'ny sisa fiandehanana teo ty miboaka. Ka raha vao teo amin'ny sisa fiandehanana dia tsy maintsy nany dadagavana Josua no miteny. Nefa tsy dia mampantatra fa fanambarana Josua foana no mandeha dia Josua zany miteny hoe vita. Zany hoe manambara eo latsy aina dadagava fa vitany nandetefasana ny loza dia hitatika amin'izay zany no tohiny. Mazava aloha sa tsy mazava aloha? Dia misy elaka sy feo sy kotokorana. Tsy mila tamin'izay zany dia kotobanaka be reza dia miaraka amin'ny feo be mihitsy ny avy azy. Feo mondrona be mihitsy zany izy. Ary nisy horohon-tany mafy tamin'ny famaranana anazy io zany. Tena nisy horohon-tany be hoe tena zavatra loatra ka vakaka any amin'ny tanàna lehibe tanàna Amerika mihitsy mitonitra iny. Tena zavako taminareo mihitsy moa reny sary eny zany. Fa ty manko tena mateza tamin'ny dadagava mihitsy io sary. Ka vokatra azy ilay tezeran'ny dadagava zany ka napotsika ny tanàna tao Amerika dia ny nosy rehetra dia nandositra. Ary ny tendrombohitra dia tsy hita intsony. Tena nitsoaka tany amin'ny nosy. Ary ny tendrombohitra dia tsy hita. Tena maromaro mihitsy ny tendrombohitra tsy hita toy fa tena mivadika mihitsy. Ary ny andiny faha 120 amin'izay. Ary misy avanga vaventy ny lasitra tany an-danja ho amin'ny olona. Tokony ho lanja ny tanety iray avy. Ary vokatr'izany zavatra izany dia nitengatany Andriamanitra avy eo amin'ny olona. Raha matokony hibebaka ny milaza ny andiny faha 120 hoe. Ary ny teny amin'ny rivotra dia
tany andranto amin'ny olona dia efa tsy tam'izay hoe ilay avanda milatsaka rehefa ohatra ka hoe nalefa teo mirivotra zany dia zay raha zadavy dia iny teneko taminareo hoe mikorotana eny eo ambony eo. Efa lazaveko sao hoe fa izy efa manomboka mandeha satria efa misy fikorotana meteko makentso hoe fandesako taminareo. Hoe ny coiffure zay azazany hoe ino zany karazana fitaovana hoe fangadazava mamatsy rano eo ambony eo zany, mamatsy rano eo amin'ny atmosfera eo ambony eo dia io mihitsy zany no nasiana ndika zany, tsy navelany mihitsiny izy zany ndika zay. Ary ka raha samy korotana zany système eo ambony eo zay mamokatra an'ity rano ity dia vokatra an'izay dia nitambatra amin'ny ranony ambony any ka lasaka ny amin'ny 20 kilo ka tamin'ny 40 kilo zay moa ka rehetra hoe talenta anankiray izy. Ny talenta anankiray zany dia manomboka eo amin'ny 20 kilo ka hatrany amin'ny 40 kilo araka ny firenena. Misy firenena zao hoe lafy 20 kilo ny talenta anankiray tamin'ny andro taloha, ny sasany 30 kilo, ny sasany 40 kilo. Ka ny talenta iray zany dia manodidina 20 kilo ka tamin'ny 30 kilo ka tonga hatrany amin'ny 40 kilo androany zany. Dia izay zany ny fanazavana ny tenin'ny dada Iavà izay nampianariko anareo mikasika ny zava-misy tao amin'ny apokalypsy toko fahaenina ambin'ny folo. Mazava aloha aveo sa tsy mazava? Ka ny natonga ny Iavà zany dia ny fikorotananao ambony eo. Azay no mahatonga ny hafanana be efa mamely amin'izao sy amin'ny teny izao. Fa miara-mandeha daholo izy rehetra zao ny hafanana efa mamely ny atsika mamely mafy ihany koa efa aveo dia mikorotana misy système rehetrarehetra zany ny rano tokony miraraka amin'ny tany mikorotana daholo eny ambony any satria hoe nasiana ny rivotra. Ny rivotra izay andefasana an'ilay rano ka dia nilatsaka automatika ny avandaka izay ny antony efa nazavana hoe manina no latsaka io hoe rivotra no nandefasana an'ilay bevera dia avanda milatsaka avy any satria ny fikorotana ny coiffure mahatonga io. Raha ny coiffure zany tokony anaparitaka ny ranomamy atmosfera rehetrarehetra ny ary amin'ny toerana ray izay nanakoroa mametany any ny fikorotana dia izay tratranita dia ao fay. Ka raha ny kilo milatsaka avy any ny avandra zay ilay zany rano mikorotaka avy 40 kilo manomboka 20 kilo jusqu'à 30 kilo eny kapomoanao hoe ahoana moa zany ny avelany olombelo fa zany efa zava-misy zany. Marefa efa miainga ny sary mandeha fa ny loza ny tenentsika farany ty le tena miandro ny farany ty rehefa ny Seytany lasa makany amin'ny lantinataka korotona daholo ty rehetrarehetra ity. Loza ho azy etavery eto ny dikan'izay fa kosa mbola misy loza ny enoan'ireo ary zay loza ny enoan'ireo zay le mbola resantsika le amin'ny mampianarana manaraka hoe inona le loza anjoan'le olona tsy ato amin'ny aosoaio karetra. Fa ty zany le loza miandry anazy amin'ny andro farany rehefa tapakana le amin'ny lantinatany zay da io ny loza famamery anazy amin'izay fa tena fisavotana anatirano fa ny tena petrako aminareo mazoto venareo ny apetra tamin'ny farany zany dia hokaroana an'io mazoto ary nareo ko mazoto be ary nareo ko ay rehefa tsy mazoto izany io zany fa natokana ho an'ny devoly sy mitarika ny devoly io atao io fangaizana be io dia manatona amin'izay amin'ny fiazakazana makany amin'ny aosy koa amin'ny alalan'ny fiankofana ny fitiavana ny fanakinana ny fosiny saina ny eo koa ka tsy manao adalàna intsony tsy mianao gaigigaigy sy hafahafa saina fa tena rehefa anompany aosy koa dia andala manao ajanao ny fitiavana ny makatsy ny makare fitiavana lehilahy sy ny fitiavana vehivavy fitondrana makaiza tsony zany ny fiatetana ny aosy koa amin'izay fotina andaoany amin'ny aosy koa
any dia tsika rehetrarehetra kaokavelo eo nareo rehetrarehetra Kadang manao begitu, sami mijoro tsara, kadang manao atalana. Izay indray moa izany no teny Osy fanolorentsika tamin'ny teoria fa hiditra amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo amin'izay atsika. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy voalohany. Kapita toko fahaenina ambin'ny folo ao amin'ny toko fahatelo ambin'ny folo indray atsika. Andininy voalohany, Apokalipsy 17:1. Ary tonga ny anjilana anakaiky tamin'ny Espiriky izay nanolovy fito dia niteny tamponao hoe avy aty dia asehokanao ny fitsarana ilay vehivavy zanga lehibe izay mipetraka teny ambonin'ny ranomamy dia ilay nijangajangany mpanjakany tany sady nataon'ireo nivay ny fijangajangany mponina amin'ny tany eo tena tena nampijangajangany olona izany dikan'izany dia nentiny tany fanarany anefitra ka naika vehivavy mitaingina bibibiby vonjaka finanarana fitenenan-drato sady manandoko fitso kanto tokoly ary raha vehivavy dia mitafy ny lamba volomparasy sy jaky izany mampiseho tena lehibe sy ambony mpanan-karena mihitsy izany e eza izany mpanan-karena sy lehibe eto amin'ity tany ity raha ohatra ka hainareo sady magnano zao vaninantsika zao dia iza Nyameritran hainareo tsara ary miravaka vatsoso volamena ary feno sady mitanakapoka volamena teny an-tany feno zava-betabeta feno zava-malotomomba ny fijangajangana ny fijangajangana zany ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny androna hoe zava-miadina Babilona lehibe reny ny fijangajanga sy ny zava-betabeta amin'ny tany ajantsika eo aloha izany fampianarana eo izany mianovotsika indray ny manaraka misy teo amin'izay tsika ka efa hainareo izay ny fampianarana mijoro tsara ianareo fiteny eo koa aza miadaladala intsony nareo aza sangina ny fanompona masina famitanjona dia ho any amin'ny Osy tanjona fa tsy izany eto amin'ity tany tika ity tany ity miadaladalànareo rehefa tsy naman'izay eto amin'ity tany ity tsony nareo eto amin'ny Osy fa naman'izay ho any amin'ny lanityrlany tsy nizay koa zay hoe tiniva eny abakabaka etika fa tia misaina araka ny fanao zao tontolo izao itsony ka ho any amin'ity fiainan'ity natao gaindrongara fa nisehana ho any amin'ny lanityrlany etorakely tratany Osy fa natao anatin'ny sainy mazava be zay raky izy anaraka an'izany nareo sa tsy anaraka an'izany farana teo amin'izay tetiko amin'ny fandraisana ny fanasany Osy ary samy mandroso tsara ny fanamasinany tena aza kivikivy izany mihitsy ny amin'ny vilanovanao fa ho any amin'ny lanity lanty ianao ka didiokona izay ary aza mety manao ny ratsy mihitsy ka nyreny manao ny ratsy efa nialanao izany nefa tsy ao anatin'izany manao ratsy izany tsony ianao raha tsy hainao intsony izany ka io izany mandeana foana famarety famasehana aza vela mihitsy ny sombany devolony ny lalana masina sy nariny efa nizoranao io misy sy manao izay hita olombelona sy fakatrindreo aiza lalaka-rety lianao mietyrety ny lalaka-rety ao fa zay mety eto lian'olona ka dio ka ny olona dia ny olonanao foana ny eteto dia devoly zany satria ny olombelona sy devoly miaraka ry zareo rehefa manatona ny Osy koa izy koa raha tiany Osy azy manatona ny Osy koa ka le amin'izay rehefa fikany io rehefa voany amin'ny Osy azy nefa izy tsy ho any koa no fanimbanao nefa misy daholo izany teko izany hanimbanareo ny planina ny devoly pakadioke aza manaiky nareo mazava io azy teko zay sa tsy mazava ay
dia kaya tsara samula madinika efa tena edy mila zao no nakoe azao tontolo zao fa tena nanaraka ny osmo am'izay ka zao tsara ny atsarana tandeha tsara tongana zao atsarana zao efa ny osmo anareo efa nofidiny osmo anareo dia mitsangana azy io fa volomben'ny osmo fahamparany ka dao zay niteneniko teo zay mazava tsara ve nampianariko ireo teo zay dia zany ny fiarahantsika dia arivakoratsika malala ny fotoana sokapetsaka tata malala izay avao mihany zany teny rehetra izay nomenao zany dia nampafantaranao ny marina sy ny atsarana rehetra izay reny aminao sy ny nampianaranao ny ombikelo rehetra dia ngeofa ny amin'ny tokony tandremana ny tiandrofanan'ity sy arovana tsara lalakale amin'izao famarahana ny tantaranyity plany tatera ity izay mba nisan'ny mba tsara sy ny tiavinao fa namimotranao fa zay voalako ny fiaina kosa osmao arovy ary ampitio zay mbola ho ampitino any amin'ny ampafiriny eny ampitio zay ka voalahatra any amin'ny fiainana anak'izay le osma ary akainjany no fanatanterahana anytengoka rehetra amariny ny teninao dadaizavasy osma dia mamaly mivavaka manakarehetra mamaly antso atsany ka io ny sakafo hanina ny ranosotrony ny fahasalamana ny momba zay takadiavina sy ilaina eny no ny ampitiavana ianao dia io daholo zany eo osma ary mpianaro zay tsy akiny nanfo amin'ny tany ty fa tena hanangopoany aminao foany eo osma dia ny fiarahana aminao ny firikirana aminao satria tiako loatra ianao tiny loatra ianao eo osma dia ary zay atamparany eo osma am'izay fataonay lalakale anay dia ambeny karakarao zereo foana zay kataonay ataovy eo mba amin'masonao foana zay ataonay arova ny fahasalamanay mba faly foana zay miaraka aminao zay ataonay mba mpitana tsara ny asanao voninahitra anao dada malala miainavao voninahitra ihany koa iao osma mahalanay sotra betsaka ny amin'ny atsaranao amin'ny naranao eo osma mipavaka sy miteny rehetra Halleluja. Amen. Dia merahi sots kita sambut Enus Mandea ya. Bisa ngin tsara. Ngin saksuin desok. Baik. Kailo suatu orang yang marah kare.